Anatin'izay moa dia manantena ny fahendren'ny SADC ary miandry izay fanapahan-kevitr'ity vondrona iraisam-pirenena ity ny ankolafy Ravalomanana. Io kosa no nambaran'andriamatoa Zafilahy Stanislas fanazafana. Lehibe ny resaka tamin'ny tsy fahasalaman'ny bebe zay io. Tonga teto neny lalao Ravalomanana lazaina fa fikafika io. Ary na nisehatra iraisam-pirenena ary zareo tamin'ny SADC sy ny komikary tonga teto. Dia tratra lainga tary dia tonga tao namangy nijery. Marina hoe narary izy tsy narary. Tena narary izy fa ny raharam-pirenena kosa zay nisoroko an'iny lalao Ravalomanana. Tena tsy nanao ambany zavatra mihitsy ny raharam-pirenena izy fa karakaraina ny reniny. Fa ny raharam-pirenena kosa tsy maintsy ny lolo avina tena tapaka. Ankehitriny lody mandry izy lasa korazana. Zany moa fandaharana eto an-tany. Raha mbola mandihy tany ianao dia tsy maintsy miandry an'izany toro. Tsy maintsy mandeha amin'izany fahafatesana izany. Voalohany aloha dia mankahiry an'iny zay ary miara ory aminy amin'izao fanasana ny bebe raha zay zao. Fa ny zava-misy tena marina. Iarantsika mahita moa ny fanarana tany daoko le nandehanan'ny président Ravalomanana tany Namibia. Dia hoe nisy fepetra ny arahana tany 7.6 ny fanarana hoe mody ianao manohana olona ianao. Ray amin'ireo candidat reo mba hisiny ny tena fifidianana ara-pomba demokratika marina satria hoe tsy fandraisanareo anjara. Dikan'izay mitongila ny fifidianana. Dia manolona anankiray nareo dia zahay kosa anampy anareo amin'ny fomba rehetrarehetra zany mba ahafahana zany mampody anao any an-tanindrazana mialoha ny fifidianana. Ankehitriny iarantsika mahita ny fahoriana mahazo ny fianakaviana ary eo an-trano ary président Ravalomanana ny raim-pianakaviana. Ka eo anatrehan'izany rariny dia rariny izy raha mangataka ny verina ty satria efa ny fanarahana ary efa nikeny SADC sy ny troika ka amiko tsy tokony misy mihitsy ny andavana io satria mangidy zany iantrehan'ny fahoriana zany. Ka zay mivoaka malagasy zay pomba ny président maraka Ravalomanana dia miandry tatonina an'izay loha. Dia inona ny fanapahan-kevitra raisin-jareo eo manoloana an'izany satria iarantsika mahita izy fa tsy honono fa tena miseho marina. Ka zay ngamba matoky ny fahendren'ny troika matoky ny fahendren'ny SADC fa tsy maintsy andray fepetra izy mba ahafahan'ny président maraka Ravalomanana miatrika ny fandevenana an'iratokom-vavy bebe zay.